distrika efatra izay isan'ny lavitra sy sarodalana ao anatin'ny faritra vady fahavafito vonano nahazo tombontsoa amin'ny knaps amin'ny tetivohitra nanomboka ny zoma lasa teo ary tsy nifarana izany raha tsy androany. No ny alavira toerana sy mifitadasika mivarotra vady fahavafito vonany dia nizara roa ny ekipan'ny knaps amin'ny tetivohitra ka ny ekipa voalohany niasa tao amin'ny EPP Manontsonandro tany Mananjary ary faharoa kosa nanomboka niasa tao amin'ny EPP Tsararivotra tao Nosy-Varika. Nahatratra 100 arivo ireo mpampianatra Fram manoraisy ny knaps amin'ny tanana. Ny guichet forêt moa dia anisan'ny zava-dehibe nodinina amin'izany guichet forêt zany ny resaka mpampianatra Fram satria raha misy ny fanatonany teo amin'ny MEN di ministèren'ny éducation nationale sy ny knaps dia efa napakevitra fa horesina tanana zany mpampianatra Fram subventionné zany ka ny mpampiasa moa dia ny MEN izay mandoa les cotisations ka ny knaps dia mandoa ny zony. Zava-dehibe loatra ny fiainana sosialy ara-sosialy ny mpiasa satria io iakinany hoavina sy ny androany any na raha piso fa mandrakizay. Mitony fitetezam-paritra tanterahan'ny knaps noho ny tsy fahampiany sosialin'ny olona mba tsy hisy intsony malagasy versoa efa mandeha ihany koa ny fifanarana amin'ny tranobe ny tantsaha mba hanana ny mpamboly, ny mpiompy, ny mpanjony, ny mpanao asa tanana ary mpiasa tena fiahiana ara-tsosialy. Ireo manam-pahefana nandray fitenenana dia samy nanamarika fa mijery ny zava-misy tokoa ny tahiry-pirenena amin'izao fitetezam-paritra izao. Vaovao tsara ny leona satria tamin'ny fandraisam-bola iny moa tamin'ny raha tamin'ny tiavo taloha zao efa novatsy amin'ny percepteur zao dia misaotra pesaka anazy. Rehefa tsara ny fiahiana ara-tsosialy dia hiatsara araka izany koa ny farim-piainan'ny malagasy iray manontolo.